Bona ny sarany internet raha ny fanambarana ny ombonana nataon'ny ministera ny fitantanam-bola, ny ministera ny fifandraisan-davitra ary ny ministera ny serasera. Tolotra ray faingo 2 gigaoctet amin'ny vidiny 3,000 ariary, 2,5 gigaoctet amin'ny vidiny 5,000 ariary ary 5,5 gigaoctet amin'ny vidiny R1 ariary araka io tolotra nentin'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ireo. Tsy azo heverina ho fihenam-bidy maharitra araka izany ireo tolotra ireo raha nambarany ministera telotota. Tsy manome antoka ho an'ny fampiananana izay sara ny internet izay akory ireo tolotra ireo ary misy amin'izy ireo no manery ny mpanjifa hampiasa mobile money. Tsy mikasika ny tena tolotra lehibe sy ny fampiasana tena ilaina toy ny fampianarana, ny fikarohana, ny vaovao, ny raharaham-panjakana ary tolotra ara-bola ihany koa ireo tolotra nentin'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ireo. Raha ny zava-misy amin'izao nefa mandoa vidina internet lafo kokoa no ireo izay manana fahefa-mividy ambony, ireo tokantrano azo lazaina fa ambany fahefa-mividy raha ny vokatra ity fanambarana ny ombonana ity. Ho an'ny malagasy iray izay 500 ariary isan'andro ihany no azo ny atokana ho an'ny fifandraisana dia 5,000 ariary ny vidiny 2 gigaoctet. Ho an'ny olona afaka mividy tolotra 2 ariary kosa 2,000 ariary monja ny 1 gigaoctet. Tsy rariny izany ary tsy zaka ny fiarahamonina. Mampitondra vesatra ny tanora, ny tokantrano madinika ary ny mponina ambanivohitra io sara ny internet io raha ny fanazavana. Tsy afaka manaiky araka izany ny governemanta ny fanavaozana raha toa ka mandoa sara ny internet avo roeny noho ny tsy tokony ho izy ny madinika raha oharina amin'ny hafa hoy ireto minisitra miisa 3 ireto. Mbola nanamafy ihany koa nefa ny ministera telotota fa mbola mangataka ny fanafoanana avy hatrany ny hetra maromaro manandanja amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra ireo mpandraraha misehatra amin'ny tontolo io. Tsy azo ekena nefa ny fanerena anovana amin'ny fotoana farany ny fitsipika arakitra eto amin'ny firenena. Mazava araka izany ny zava-misy fa mila fihenam-bidy tena izy ny malagasy ary tsy avelan'ny fanjakana anapa-kevitra irery ny mpandraraha amin'ny afainganam-pandeny ny fivoarana nomerika eto amin'ny firenena. Tsy anaiky moa ny governemanta ny fanavaozana raha toa ka apetraka ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ho babeny ny fanjakana io andraikitra io. Andraikitra ihany koa ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanokafana ny fifaninanana raha mbola mandany fangatahany vahoaka ireo mpandraraha ireo hoy ireo ministera miisa 3 ireo. Fa ohatrany hoe zany hoe ny orinasa ankehitriny izay misehatra amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra dia namatambonina amin'inona zany hoe ireo foto-drafitrasany telefônina zany mivadiany amin'izao fotoana izao dia efa vitan'ny fitondrana malagasy teo ary tompon'izany 100 isan-jato ny fanjakana malagasy. Rehefa nisy ny ataontsika hoe privatisation, fisitahan'ny fanjakana misehatra ataontsika hoe famokarana amin'ny ankapobeny sy ny ataontsika hoe fidirany sehatra tsy miankina ihany koa anatin'ilay dia nisitaka tsika dia fahazadiny fa misy par zany hoe misy petrabolan'ny fanjakana akoatrany ny foto-drafitrasa ny infrastructure zay an'ny fanjakana teo dia misy petrabolan'ny fanjakana raha 100 isan-jato izy taloha dia rehefa nisokafana ilay dia misy petrabolan'ny fanjakana zany hoe tsy afaka ny anao na filazan'ilay zany hoe dia tsy anabaka samrery reto orinasa tsy zany fa nitonony tatio arina taty amin'ny taona tena 24 sy ny makataty voniditra tsehatra reny ihany eny dia hoe miova ny ataontsika hoe izy ny betsaka petrabola ao anatin'ilay izy dia lasa niova fitantanana dia lasa nanjara ohatrany hoe tompony izy ireo dia ohatrany hoe miafiafy ery ilay fanjakana zay manana petrabola ao ary nametraka ny foto-drafitrasa mitovitovy amin'ny ihany ilay Jirama toko raha fananana dia ilay Jirama sady tompony groupe dia vao izy indray manova dia mividy ny zavatra vokariny ery satria tsy miankina no mitantanana io ny amin'ny toerana sasany dia zay zany tsy maintsy iverenana hoe mila mafy toto ny fanjakana tsy maintsy mampatsiahy ny historia niova zany le fisiptalao hoe zay tompony petrabola betsaka no tompony fandedena satria lasa ohatrany hoe ka be loatra reo etra sy aba tataovana aminay zay no mahatonga ny io lafo dia azadiny fa ny fanjakana ny tompon'ny infrastructure taty arina moa vao nisy resaka hoe backbone sy ny sisa fa tsy maintsy ampatsahivony zany mba ahafahana mametraka tsara zany amin'ny tongotra hoe tsy tokony ilefitra mihitsy aloha zany fetsakilan'izany amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia zao dia ny fanjakana ihany koa satria ilainy zany amin'ny fampandehanana ny asa amin'ny resaka décentralisation tsika amin'ny lafiny resaka hoe efa tokony ahena amin'ny fiarovana tontolo iainana ny fampiasana taratasy. Jirama moa zao manao ezaka hoe tsy facture en couleur tsony le fa facture noir et blanc entre le facture noir et blanc sy ny facture en couleur mbola taratasy aloha ny ampiasaina ny elanelany fotsiny dia tokony ho fantatra zany ohatrinona mety misy ihany aloha hoe ny elanelany amin'ny volalany ao amin'le tota print en couleur sy ny noir et blanc dia manao économie kely zany ao anatin'le izy fa raha ny tena izy dia hoe tokony efa ialana tsikelikely
le hoe fampiasana taratasy de matérialisation ozy izy ny ary zany rehefa miresaka digitalisation tsika de fa zany hoe mampiana ny kolokolo zany tsy hoe resaka jirama ihany fa nisy raha maro samihafa no hoe mila amafisiny io fampiasana ny teknôlôjia io de zay indrindra le satria inona ny tombony ao anatin'izany de hoe miaina aloha zany ny fampiasana taratasy a dia miaro ihany koa am'resaka tontolo iainana de eo ihany koa zany hoe miaina ny fotoana lany ao anatin'le izy a ary misy nateo traçabilité zany hoe hita ny lalany zavatra rehetrarehetra ary ao anatin'izany no mangarahara zay zany aloha zany amin'ny lafiny anakiraha mety misy hoe misy lafiny mihiba ihany any ambadimbady ihany ahoana ny sécurité an'le izy amin'ny lafiny tony ataontsika hoe attaque amin'ny lafiny resaka cyber itony hoe cyber attaque zany sy ny sisa fa ny teknôlôjia ihany koa de efa mitady mahita ny fomba iarovana an'ireny amin'ny lafiny hoe données na ny resaka totam-baovao sy ny sisa inona titsika atongavana ao anatin'le izy tsy maintsy ndraisana zany satria eno ihany mantsy fa hoe anokatra fanadihadiana ihany koa na hoe isy fionana ao nivon'ny parlementaire sy ny opérateur miaraka amin'ny fanjakana sy ny sisa tsy voalohany eo satria tamin'ny législature teo aloha de efa nanao enquête parlementaire mihitsy ny député mikasika an'io resaka tarify ny télécommunication eto Madagasikara zay hoe lafo io fa iny zany de ohatrany hoe mifanamono mahazo loza mifanano loza ao izy de tsy fantatra tsony zany verenjaviny tao izy teny ampanodinina tany hoe nisy felaka maro rivorivo hoe tao anelanelany tao nampitsahatra an'le enquête parlementaire satria tena teo amin'ny fanombohany de nanaovana mipoapoaka ny serasera n'le fanaovana l'izy fa teo amin'ny fiafarany dia nangingina tany zany l'izy mitovitovy an'le fandeha ny perquisition sasasasany tatoato ihany keo tsy maintsy mba resaha zany hoe eo ampanaovana le perquisition de maheno zavatra mipoapoaka no fa mitohany izy de tsy entsony ohatran'le rararo miliara ariary iny zao ry toko raha falamanina de mbola anontanina ihany hoe ny aiza le satria dreto de tsy naheno vaovaotsony tsika hoe iza no natolotra ny fampanoavana satria tamin'ireny fotoana misy te hoe teratany vahiny anakiroa miaraka amin'ireo basy anakenina miaraka hatramin'le vola sy ny sisy amin'ny akapobe rehefa misy tatitra ho an'ny mpanao gazety ohatran'ireny de aseho mitapo maso reo zay olona voaroroy tao anatin'izany na voasambotra fa tamin'ny indray mitoraka iny de le fitaovana sy ny vola no naseho fa ny olona tsy napotra voalaza fa mbola misy olona telo afaka rorona de hatram'izao tsy henontsony mitohiny zay inona mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany rehetrarehetra zany ao anatin'le fotoana ny fanavozana zao ny fanjakana de tsy maintsy mametraka hoe misy fanjakana eto ary tsy maintsy manana ny heriny izy mba ahafahan'ny fanjakana manana ny heriny de tsy maintsy manana moyen koa izy eo amin'ny felantanany akoatrany hoe ny lalàna amin'le ataontsika hoe ny ina koa filazan'le izy zany hoe sihatra mampiatra an'le izy de nitsikilana koa mety manana fitaovana satria amin'izao fotoana zao be deabe ny satellite araka fanambarantsika ihany taomaly hoe mila mba manana azy zany satria nampy be amin'ny lafiny digitalisation any amin'ny resaka décentralisation mba mety fanana Madagasikara hoe satellite mety hanofotsika amin'ny Rosiana tsy fantatro amin'ny Chinois tsy fantatro ny Indiana tsy fantatro be deabe reo ohatritsika manana satellite afaka anaovana an'izany ary mety ho azo amin'ny sarany mora ny fampanofana an'izany na mety ho lasatsika mihitsy maninona mo zany rehetrarehetra zany ohatra amin'ny resaka Rosiana zany nisy interview manokana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny republika tamina fahitalavitra tsy miankina Rosiana zay amin'ny teny frantsay moa zany le izy ary matetika tatoato zany farafahakeliny zany indroa zany zao Sputnik de tia anankiray Sputnik tamin'ny voalohany de io zany zao ny anako tao anatin'izay ohatsika hoe ray volana zay indroa ny accordé interview tamina fahitalavitra Rosiana zany ny filoha misy tepoka vitsivitsy ihany afaka tsoahana tao anatiny tsy ao amin'ny lafiny hoe sur amin'le hoe fahaizany miresaka sy nisy fa tena ny zavatra be tao anatin'le votoatin'ny zavatra ny teniny isan'izany zao fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo zay manomboka aminay io sy teniny ary tena isany atao hoe tena zavatra vaindohan-draraha ny zareo zany nanamafisany fa 24 mois ihany no aretin'ny fotoana hitantanany ary zany ihany ametraka ny tenanao an'le refondation anatin'izany tsy pia mazava fa mbola tsy ao anatina transition zao fa ao anatin'le tena mbola manao an'izay le mametraka ny fotofototra ao anatin'izany ary namafisiny akoa ny anaovana an'le concertation ary tsy nivoana ihany koa izy mikasika an'le hoe ny mikasika an'le hoe fitakina tao anatin'ny hetsika anisan'izany ny tanora mety zany ngany mety ho zany angamba nahatonga an'le ataontsika hoe fihetsika fanehoana firaisakina
nzay nitsidika andreo naratra sy havany namoy namoyavana sy ireo naratra nitondra takaitra vokatra reny nandritra n'ireny tolona ireny misy ihany karazana fialatsinina ataon'ny mpitondra fanjakana hoe mialatsiny fa somary mety tara mifandraisana andraikitra de reny na mielanareo viravirainy fa hoe tsy ho latsaka tany tsy ho raraka tany ny raha latsaka hoe tsy maintsy isy ny fanadidina satria na mafisiny zany tena von'olona reny tsikaritra iny fa tsy aritra iny fa zany hoe tao anatin'ilay fandarana ihany koa resaka diplomasia tsapa sy tsikaritra ihany hoe mailo sy mitandrina tsara ny fitondram-panjakana satria raha ndresaka zany hoe manahoana ny fahitana hoe ny mikasika ny andriamatoa andry Rajoelina hoe ny Frantsay marina ve ny nakazy de somary nitandrina hoe tsy tena hoe afaka mamaly zay sy manana antoka hiteny an'izay fa nanamafy kosa hoe ny fahaverizana zoam-pirenena de tena hoe voafaritsy ny lay lalàna 2020 zany ao anatin'iny hoe mikasika ny zoam-pirenena sy ny sisiny ny lalam-panorenana ka zay la izy tamin'ny herinandro moa tany Maurice de tsapa ihany koa raha ny diplomasia makamaka volotany any la France miezaka hoe zahay manohana ny fitondram-panjakana io vonina hiara iasa am'sehatra ny angovo ny ady amin'ny kolokolo sy ny sisa de raha nresaka angovo zany zao ohatra de isany hoe misy orinasa frantsay miezaka hiditra ho tompona petrabola ao anatin'ny tetikasa volobe de zany nisany hoe la France aloha zany mbola eo mandindona satria mivoaka niditra tao ihany zareo ny orinasa frantsay mikasika andreo ataontsika hoe tetikasa lehibe ho amin'ny famokarana herinaratra saofika anisan'ilay orinasa frantsay fetsy izay isan'ny hoe tana tombony ny any niketrika tao de nikisaka de tiandray zany misy anakiraha hiditra any amin'ny volobe mety hiakatra efatra eo zany hoe actionnaire ao anatiny eo fa naizanatsy zany hoe mbola nitsehatra tsy miankina sy ny sisa zany no tena hoe ho tompon'ny baolina am'ty tetikasy ty naizanatsy zany irarena aloha vita asina fankely taina kely de toizatsika le izy mbola toizatsika ay ye sady taitra no velom-panantenana no miaohatra ihany toko raha fahalomanana tao anatin'ilay ataontsika hoe anatin'ilay fanehoan-kevitra sy adi-hevitra sy fanehoan-kevitra sy fanamariana fametraha-panontaniana zay nataon'ireo solombavim-bahoaka tao anatin'ny fandiniana n'ilay tetibola mpanjakana taona 4 lanina sina fantsina moa zany lizy teny amin'ny assemblée nationale iny loha zany lafin-javatra anankiray satria io de tetibola ny volavolan'ny gouvernement teo aloha tao anatin'ny fitondrana Andry Rajoelina zany fa anankiray izay le nyresahan'ny solombavim-bahoaka mananjary anakoroa moa solombavim-bahoaka hauteur fa ny ray tamin'ireo zany dia solombavim-bahoaka Hayatsa manajera moa filaza satria manajera na mpanakanto izy iny nafatarana azy le hoe distrika mananjary de mamoaka volamena 5 taonina isa-taona tokony fahalomanana zay nataoko hoe sady mangitakitaka ianao zany faly sahirana ihany fa de maninona loatra le firenetsika ty distrika anankiray ao anatin'ny distrika sy 20 hoe mamoaka an'izany volamena 5 taonina ao anatin'ny taona de ataovy katso tsotsotra fotsiny zany raha 5 taonina isan'ny manana volamena amin'ny kalitao ambony ny distrika ny Mananjary tena hatrany raha ataontsika hoe tena hoe ronjato ohatrina zany roetsy ohatrina zany efa teletsy latsaka kely ny grama zao ataontsika hoe roetsy côté ambany roetsy de ampitomboy am'izany hoe ny grama grama ro tapitrisa ampitombona hoe 5000 sady grama ro etsereto am'izany taonina le resaka eto fa tsy hoe kilao ronjato tena tsy haiko hoe inona zany tsy avitanan'ireo zavatra rehetrarehetra am'ireo hoe filana fototra any malagasy inona izy resahany eo infrastructure ny rano any tsy manzo misy pipeline miantona fotsiny eo idiran-drivotra de lasa ohatrany mety tototra fotsiny eo mikasika ny fisitrahana herinaratra miki problemana délestage eran'ireo tanàn-dehibe manerana ny Madagasikara eo mikasika ny lalana réseau routier zany ireo ataontsika hoe réseau structurant zany anisan'ny zany koa ny barrage ireo karazana hoe lakan-drano natatatra zay ataontsika hoe fandrahana toeram-pamokarana samihafa na fanohanana ny tatsa zany amin'ny intrant agricole sy ny sisa tena tsika zany mbola tsy miresaka ny any amin'ny distrikina Ambilobe misy ny Betsika tsy miresaka ny Atsamaeva-tanàna misy aneo Tanimbar sy Maeva-tanàna amin'ny akapobe ny presque ny commune rehetra amin'ny distrikina
any amin'ny maheva tanàna fatro betsiboka amin'ny akapobe ny sehatra ny tsara tanàna ahitanao volamena hatrany avaratra tonga hatrany atsimo tsisy volamena tsy resahana tsony aty amin'ny fatro vakina karatra zany amin'ny distrika ny atany fotsiny hoe misy volamena zany toko raha fahalamanana de eritreretra zao le firenetsika zao ny manjo atsika sahiran-dava eto de mangataka reto tompo to satria isan'ny nabe resaka atao Tsimbazaza mikasika ny vola tokony hosotrahany Madagasikara ny amoahana zany mikasika ny le fexing FRD vola tohana fanome ireo tanantra fa direnovana ary tsy hoe vola omena fotsiny fa omena amin'ny ataontsika hoe misy apahany omena fotsiny fa misy apahany mila averina ao anatin'ilay izy de tena na ny anefana an'ireo trosa ivelan'ny Madagasikara ary fa nanana an'izany tsy resahana ny vato hafa fa volamena satria io moa zany tena manandanja eo amin'ny ataontsika hoe fifanakalozana iraisam-pirenena na amin'ny lafiny arenakibon'ny tany ny volamena fa tsisy misy vato hafa zany vato sarobidy hafa mandeha tsy resahana tsony zao toy an'le volamena bolonga be 300 kilomètre tsy anan'iny zany mataontsika abafony teny iny fa volamena rien que ça ozy izy zao satra nataon'ny Cour des comptes zay raha fitsara-panjakana tena hoe fitsarana ny vola tsy leza tamin'ny fanjakana fotsiny tao anatin'ny 7.4 ka hatramin'ny 2.4 mikasika ny hoe volamena mahatratra 7.7 miliara ariary ny vola tokony entitra io fa tsy mbola hoe ny valeran'ilay volamena hoe tena nivoaka sy natao trafika de misy ihany koa ny direction des affaires économiques any amin'ny firenena mikambana namoaka fa hoe hatrany amin'ny enina taona tao anatin'ny enina faingo efatra taona zay tao anatina taona vitsy misy hoe nakany a Dubai nisy makany betsaka fa enjany zany tena hoe lay fitantanana sy fiarovana ny arem-pirenena zany tena mila amafisana mba tsy mila hoe ny fexiny sisy zany hoe empolo sy enjato tapitrisa dolara ohatra ao anatin'ny efa taona de manao kajikatsika hoe eo amin'ny 10 am'zato tapitrisa dolara isa-taona zany moa hoe de tena hoe tsy ho vitan'ny arenatsika raha tena hoe tsara tantana sy de akoatran'izay le volany raha taontonga tsy Maurice io zany zao mbola resaka avy iny 600 millions de dollars zany petrapetraka fotsiny ihany Paul maheno ianao zany 5 tonnes par an volamena fotsiny 5 milliards de dollars ny vola mipariparitaka ny ivelany any tokony ampidirina to Madagasikara raha nambaran'ny ministry ny fitarana sy ny ampitahirin'ny tomboka sy mpanjakana ohatry toko raha fahalamanana ireo ministre ireo de hiasa mandritry ny enim-bola natao anatin'ny roa taona raha miverina 5 milliards de dollars marina mafy natao volamena ary ve ny lalana mandeha makany tamatafy atao hoe ahora filaza zany ry taina kely ohatrany hoe goudron miravaka volamena mety vity zany sa hoana eno ndo asina doka aloha sody mba mahasoan'ny olona reto zavatra fa ho zarainy reto dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo. Fantatrao ve 160 000 ariary monja dia efa azahoana ordinateur mora sary amin'ilay matanjaka ilay tena ilaivana azy mihitsy ao amin'ny ketrika.com. Ino 160 000 ariary fotsiny tsy dio avy hatrany ary ny tranon-kala www.ketrika.com ahafahanao misitraka izany. Infoline 034 18 30026 na ihany koa ny 032 03 30026 033 06 30026 tsy dio ihany koa ny page Facebook ketrika.com. Ketrika.com, authentique, moins cher, disponible de suite. Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Mahiry telo amin'ny telopolo minitra ny amin'ny valora maraina mena ora ihany ianao satria de ny orana moa mirotsaka de ny embouteillage koa mamely de ndraindray ianao sao de taratara tsy maintsy mivakely ny fandaharam-potoananao raha mamonjy indrindra fa ianao asa aty ampivoatanàna aty aty Antananarivo renivohitra zany de manomana zany ianao taloha raisina nany antso miaraba tompoko salama salama miarabe ohatrany tsy
Dao mety